Islam din ay natinang din patak na ikatiki ko rin Islam na isay juga mana kita ba iyo dito nilalaman sila kung ano yung paano at siapa batugali sa kumpin sa Ang ningis manggala chanli ito analisas. Naiu sa tipunun, naiu kapag nagray, isini patiti. Yulben na nagray, tung ito bunta, mis programa, waka ka ito na riman chong sinanigun. Say matunganod si Ray Smith, tam nila kapis pusan, tinwe, with man nangangarang awano, at karapanon, panting nangangarang no harapana, di si Race. Yang to desatsia, ni furunan dulubin na nagray, dinisipan na tam na dapat sa marbe, misa kat sa milyon. Diyan nuisa na rin ni Fanina, rektam ni kat sa milyon yan, nanzari ako. Jangan sampai beca kan dito na paminuwi pa sa mga pangkaban. Yung sa akin existang sa nubut de pa fundraising. Masabawasi rifa maita no satan sipan. Inan sa bataton create problemi sa ngata na finakavin. But siya exista no. Ato miatra mandrin din sara. Din sara sila sa sa tukniyan at sa Nicole na sarabi si magita finara. Iusan li manung kagalaran di pulya predestini na ulbel na rin. Atong famalfong ang remandrin, itsimton ra bola mo, din ramsi. Lasa mising, madam, lasa mga ratsmansaring atong tugatsango, ila sa isabjamta nila, ni paranyo, fisarahan. O miskara sa nasasa, buterakis, di matan rin. Sara ka rin, papasmaman. Mis problema ring, sabajamtsanga, mas be, sarta biyang sinets ka ring, sabajamandalundal puts nis ringa, paitan sa tana, paulaman nga binira kwa pa nila. Ya ton mit siya pis problema no. Jadi tsara refa terak Jesus no funo nero to tawol sa sadyap na tanang ati. Sa saliladyap na mo ang dalang no funo. May mas nyo, existas no larek puro no amuno nga ulam man di puri puro. Usalan ko tam yan Moses. Praboter Moses dinaita mas paraw. Sasaki sa Beuter. Ang ruwi Breu. It's mention ni Funing tawol sa sadyap ni Breu. Sa nilari ka rin sa titerek Moses. Mayalan ino pamatet ka, non tin satana si Blen, tin feneka pinaruton si Pakas. Matet ka ni para kang ngata na feneka pina, misa sa utan na asas na feneka pina. Marbe na ro feneka pina, panorir ka sa suntontong no. So mafnasa na sabi, sa nagtonto, abid sa nagbabi. So ne, may taitafti, saan no, ang atin ni Singche no, may taitafti, pamisasabat sa hitan. Iti sasatia, sasa spesyal. Sasatia, mitundra sabat sa manukan. Itian hindi usimbaning, ratsimtan rin no, ratsimtan ng fiarugan ng Jesus no, yung galar. Kaya matungan din sa tampununod sa bananangan mo ispara yan, rifanili base, nito pati na. Ito na, teacher rin. Ito na monofo na rin. Yaw, isinandalat sa litman. Isinamunti pala. Disabat sa ino, sa veko noon ruan. Sila sa matititra po nga zan nasas. Sila sa manon rebel na po nga sas. Panisrapa, fanutsaka tulfin. Ang ruan ufantatyon marna, disi marna si manafakanot swandi. Tainto ko ni ino. Hallelujah. Tayo nandeman sa tinano. Bin veno fa apa kamamir nam lun fenano andeman.
mila mail zany matanareo tsara ampianarinareo androany ino raha ilavinareo tsy hoe mafinaritra anao mahitarinareo ty iny na dia mafinaritra anazy tena tiako tenenina zany masikanavonareo mba atonga anareo hoany tsara ny leso nanakanareo ampy tsara ny traikefa naminareo tsy hoe filambany leto matoa zany isafiky pastera zany vogno ny raha jiaby ya raha tsy vogno ny raha jiaby azy many magnangany ziko tsy dolazazy da iny tompony misy mambony tena tiany tsy le pastera tsy vitany direct le magnangany le antsony pastera indray tsara vakio ny baiboly fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe motsy fantatrareo izy fa Andriamanitra ianareo ary zanaky ny avy indrindra ianareo rehetra atsika reo zany ho ny Andriamanitra satria noforonony nitovy aminy araky ny endriny igny le tsy mahafaly any satana igny satria ny olona anankiray tonga eto ambony tany eto dia egal la olona gidragidra zay ngamba ny mahavoalaza anazy kokoa anao zany ndrendray mety mietrehitra izy zaza kely ampelatagnanao io zaza fotsiny fa étoile izy totronao io programan'Andriamanitra izy tonga amin'ny tokantrano misy anao io na dia nietreretinao hoe accident raha nazahoagna anazy misy moa ny sasany fitiavan-draha lasite ndraiky nazahoany zaza sasany bevoka sarana lalahy mbola bevoka fagnindrony koa amina lalahy hafako asa raha mandeha eza fitadidiny izy re tsy regninao nanehoko izy io ya bevoka izy amina lehilahy raiky ny laosan'ny lehilahy fa i bevoka amina lehilahy hafako asa révélation avakaiza le magnandre révélation avy an-tanàmakoa da iny tompony ianao mahazo daholo le tonga aketo tsisy tsy mahazo anjara zany niany noforonony ianao anjaka laza hoe amen fa tsy hoe anjakanjakan-draha ary matetika dia mifamadiky iten'io raha ny fiainantsika ny jerevana atsika natao anjaka atsika ndraiky nanjakana arety atsika ndraiky nanjakana problème atsika ndraiky lasa nisy olagna tamin'ny fiarahamonina tagny ny toeram-piasana lasa tsy nivoaka maximum le hery tao anatinao ary zany mpanjaka zany manana satro-boninahitra ary manana seza fiandrianana anao izy zany raha tegna zay ten'Andriamanitra zay no arahana misy satro-boninahitra ianao misy couronne ary misy trône amen misy andiny soratra masina tao amin'ny Genesis toko 7:7 Genèse 49 izy ka mba niaraka aminao baibolinao Genèse 49:10 Genesis toko 7:7 andininy 7 Genèse 49:10 amin'ny anaran'i Jesosy mbako toy izao ny tem-panjakana tsy hiala amin'ny Joda na ny teny fanapahana eo anelanelan'ny tongony mandrapatonga ny silo ka hanao azy ny firenena laza hoe amen teto sany revagna raha niara baiboly no resahana dia ny foko Joda no tokony ho mpanjaka voalohany tao amin'ny baiboly or nefa tsy io ny zavatra nitranga fa lasa ny foko Benjaminina ndraiky izy moa ny mpanjaka voalohany tamin'ny tantarany zanak'Israely Isaoly normalement zany tsy tokony Isaoly no mpanjaka fa tokony olo avy tany amin'ny foko Joda tany fa lasa ny famadiky dia fagnontaniana mipetraka fa maninona no mifamadiky misy zavatra revagna anatsika reo ary ndraindray tafametra-pagnontaniana hoe tsy tokony ohatran'izao nge ny fiainako ry paster za iny olo tokony hipetraka andafy eo anao za iny eo zinao olo tokony ohatran'izao zany olona tsy tokony mijaly misy zavatra mifamadiky ao ry havany mila verina androany maraina
Ary io ady atrenao io tsy ady normal io fa combat spirituel io. Misy ady ara-panahy zany amin'ny fiainantsika reo fa tsy fantatsika. Misy zao olona rehefa misy olo magnano mariage dia tsy maintsy izy fonga ataon'olo fille d'honneur. Raha vao misy olona tonga avy any am-pianaranomasina tsy maintsy izy no mitsena olo. Raha vao misy olo andeha an-dafy tsy maintsy izy magnatitra olo amin'ny aéroport. Izy tsary mba nivonjen'olo mariage. Izy tsary mba nitsenan'olo tamin'ny aéroport ary tsary naterin'olo tamin'ny aéroport. Misy zavatra mikorontana amin'ny fiainanao io. Tsy le tegna destiné no man'Andriamanitra aminao io. Maro amintsika ireo mahita ny plastika tokony ho patron, tokony ho sefo, tokony olona manana ny maizy azy, nefa lasa any amin'ny fiainana tsy tokony hiainanao ny fiainanao. Ny antony nisy zavatra atao. Ka teto izy ny tem-panjakana dia tsy ala aminao ry Joda. Nahazo tsodrano Joda. Nefa ny mpanjaka voalohany tamin'ny Israely dia ny taranaka Benjamin. Tsy iza zany fa i Saul. Maro zany revana ny olona tokony ho tsara be ny fiainany fa saingy nisy nagnova tagnelanelany teo. Araka le resako igny. Mba tandremo ihany ny olona mividy akanjo megna zanakanao. Tsy hanovanovagna fotsiny ny akanjo. Tandremo ihany ny olona mampandro an'iregny zanakatsika regny. Fa amin'iregny tompoko nafahan'olo manimba ny vintan'ilay zaza. Amin'iregny fotoana afahan'olona mangalatra ny etoalan'ilay zaza. Ka betsaka zany ny olona tokony ho tsara be ny fiainany fa nisy nagnova. Natonga n'io fanjakan'ny Joda io tsy tonga tamin-jareo dia niaraka tamina mpivarotegna antsoina hoe Tamara i Joda. Fitiavagna makorely. Be da be zany gôna fitiavan-draha manimba fiainany. Ozaveko anao moa ve ho inona daholo ny sehatra afahan'olo manimba etoalanao io. Izy zany ndray andro maty ny zanany zay vadina vinanto ihany. Izy nareo nanana zanaka lehilahy zany Joda io. Dia maty zaza lehilahy io. Dia vinantony zany mba mangataka mba tadia vady za rafozagna. Tsy namiana. Mba te hiteraka za rafozako. Tsy nekeny. Dia ino amin'izay ny zava-misy? Rehefa regny ny vinanto vaviny fa hidina tantanàna izy. Dia nagnano paozina makorelina i vinanto vavy. Nagnano paozina makorelina mitsangana an-dalambe regny. Monsieur, ça va? Na regny an'igny zany Joda, nibelaka masony Joda. Dia ino izy nareo zavatra nitsanga? Nagnontany prix Joda. Tegna agnaty baiboly raha volagno zany, sady verinao za mahay mikoragna. Nagnontany prix, karakory moa izy mandry aminao? Dia izy raiky fa karan'izany ho. Dia arako izy ngia fa za io mbola tsy nitondra vola. Izy raiky vavy, za tsy magneky anao tsy nitondra vola zany fa mametraha zavatra ataonao antoka. Dia ino raha ataony antoka? Manana peratra be karan'ity Joda. I peratra igny napetraka taminazy teo. Dia ino amin'izay? Izy mbola tsy ampy igny. Dia nalaigny koa tehiny. Io anefa le tehina voalaza atao amin'ny Genesis 49:10. Hoe tsy ala aminao ry Joda ny tehim-panjakana. Fa nalainy namena ny makorely io fitiavan-draha pour 5 minutes. Malevolevononge zany. Dia ino izy nao avy eo? Bevoka moka viavy io. Dia amaraigna amin'izay ngia zany nagnasa olo zany Joda io hoe nda nalevonareo fa amina tanàna karan'izao nisy makorely zay izy ngia niarahako ny moaly. Nda nalevo akagny atero akagny reto vola anazy. Ny tadiavagna amin'izay makorely tsy hita. Nagnontany agny eraka tanàna jiaby tamin'ny Sansawara, tamin'ny Makomba, eraka tany jiaby ndray misy ananjy, izy tamin'ny Patayata. Tsisy anjany aketo izy zare, tsisy anjany aketo. Satria le olona tsy tegna vrai makorely fa vinantony. Zay mba te hiteraka nefa tsy mety nahazo zaza. Asazonareo le histoire. Dia ny fitany vinantony io izy. Dia ino ny zava-nisy? Ny alamaigna reto. Dia bevoka amin'izay Tamara io, bevoka. Dia ny lalàna diosy nefa tsy misy vehivavy mahazo bevoka foana zany raha tsy manambady. Izy nefa bevoka tsy nanambady. Dia tsy maintsy vonona izy ho toraham-bato. Raha zay ny lalàna. Dia nisy nahita amin'izay kibo fitoroa moa moa, tsy maintsy mihitsy raha manjara vony. Me mivonto fo, tsy mivonto fo me maventy. Dia ino zavatra nisy?
Aozin'olo jiaby tantanàgna fa or mpanjaka. Misy ôla ka hoe. Nagnanognano foagna, nandika lalà, bevoka, ke tsy maintsy toram-bato. Ndiso tio zigny fa ataotsika mifanaovana azy. Nivoaka amizay, zaho zy viavy melony amonona renahy, atoroko anare malao fô zegny olo tompony peritra ty. Zegny olo tompony tegna ty. Izy babany zazy toy e. Nizahanagna avy dako tsy neningia be. Azonao? Navela fô. Kaya zany misy ngia be ty amakorelina koa tagnaty Baiboly tao. Tain'Andriamanitra ny anao. Fa nividiny lafo zay zavatra zay ha. Nividiny lafo so dia anao maregny anjana ngia be ry mbona antsinika le ngia kely tsy antsinika. Nividiny lafo zay ha. Wazaveko anao rehefa aveo. Vidiny lafo. Om Genesis 38 zany ha. Io tegna zay voalaza tao amin'ny Genesis 49 io nataony antoka. Om Genesis 38. Izy ka anao zany mamaky Baiboly om Genèse 38. Om Genèse 38 dia aveo Genèse 49. Io nataony antoka. Dia teo no nampitsombadika ny tantara. Misy lesona angeza be zany eto ha. Satria tafiaraka tamina vinanto izy. Tafiaraka tamin'ino izy? Vinanto. Ka eto zany, ataovy menamena mihitsy ka mandray note ianao, fa tsy fanao ny mampifangaro sexe ny zanaka sy ray aman-dreny. Tsy fanao. Loza agnaran'izany, loza. Rehefa olo zany mety ho ray aman-dreninao, mety be moka amin'izao ny tovolahy miaraka amin'ny sipan-drabenina. Dia mizesizesy, zakako sipan-drabenina. Ireny zavatra regny tompoko dia magnapotika venira. Zavatra tsy natao ifangaro reo. Zavatra tsy natao hiaraka reo. Zany na tonga ny taranaka Moabita voahozony. Taranaka Moaba moka dia tsy izy fa i Noa sy ny zanany ihany no niaraka. I Lota zafady. I Lota sy ny zanany. Reo ihany no niaraka. Dia regny namoaka le Moabita. Olo samposampondraha. Takody olo nivoan'ny PD o, ino, raha jiaby tsy nanjary jiaby tambony tany. Voahozony. Ka raha ny zanaka sy ray aman-dreny tsy tokony ifangaro i zavatra io. Tsy tokony. Ary ataovy zavatra interdit mihitsy. Zany na tonga ny zanaka Davida tsisy raha nanjary. Davida mpanjaka. Satria madamon'i Davida ihany niarahany ry zanany. Tsy ambava ny ratsy. Zay ny zava-nisy tagnaty Baiboly tao. Vakio tsara Baiboly tsika misy lesona maro be ao. Misy raha tegna, misy raha tsy manjary ao. Ary misy zavatra azonao vakiny tsara angalagna lesona. Dia teto efa nisy tenin'Andriamanitra nivoaka fa ny tem-panjakana on dia tsy ala aminao ry Joda. Or nefa tout à fait le contraire, fa tsisy Joda nitondra zany teo. Toizantsika ny lesona. Loza manantambo za teo ny firaisagna sexe ny zanaka sy ray aman-dreny. Io zany le antsoina hoe fady. Fady. Amin'ny tenintsika malagasy hoe fady. Io zany zavatra interdit io, ny fady. Mitondra ozona ho an'ny taranaka. Vakio ny tantaran'ny Robena. Robena, zay zanaka Davida mpanjaka. Fa tegna voaozona satria niaraka tamin'ny madamon'ny papany izy. Fa rehefa niaraka tamina vinanto ihany koa i Joda zay vao nivakitsika teo, dia very le couronne. Natakalony sexe zany le izy. Maro le avagnan'ny olona very couronne. Izy olo tokony ho patron. Izy olo tokony ho sefo be. Izy olo tokony ho mpandrarà goavana. Izy olo tokony hanana ny maizy anazy. Fa raraka tamin'ny resaka sexe. Samson na ihany koa, raha vakinao ny tantara, inona nararaka ny Samson? Resaka sexe. Tainy tompo anay ianao mba ho afaka amin'izany. Natakalony zareo le izy. Ka mila mitandrina ianao, indrindra fa anao zay mitandregny za eto niany. Fa tao anatin'ny 10 taona angarangidiny, nisy karazana 10 génération. 10 taona moa fa génération anaky 10. Zay vao tafaherigny io tem-panjakana io. Davida mpanjaka efa génération fa 10 après Joda. Zany misy zany rehefa agnatina fianakavian'olo io tegna tsisy raha mba mangirana zany. Zareo mianakavy tsisy mba miasa zany.
Tsy mba misy vita mariage zany agnatin'ny fianakaviana io. Tsara mba hitanao fety zany ako, mba fety amin'izay fiambesam-paty. Zay zay rehefa mamaresaka. Fa hoe mba lanonana maventy zany, tsara mba hita agnatin'ilay fianakaviana. Mandinia kely ianao raha tratrina zavatra ohatran'izany ny fianakavianao. Fa tsy tokony ho izany nareo. Olo jiaby namboarin'Andriamanitra io za teo manana zavatra tsara ao anatinao daholo. Fa maninona ianao no tsy hita mihitsy. Misy ake fianakaviana miasa amin'olo daholo zareo jiaby fa tsisy manana orinasa. Anatina fianakaviana misy tratrina raha karan'izany. Ao ny tsy mba mavita trano zany fa presque magnofa trano daholo izy jiaby. Ao ny tsy mba manana zavatra mba hianterana zany fa ohatran'ny hoe miantetra amin'olo daholo. Misy zavatra simba ao. Ary ny ankamaroany io zavatra simba io dia simba tamin'ny alalana resaka relation sexuelle. Tsy voatery ianao no nanao an'izany, mety ny razambenao. Ry Joda tagnany nagnano nataony, efa 8e génération vao tafaveriny tamin'ny alalan'ny Davida mpanjaka ny mpanjakana. Maheno tsara ve tsika rehetra? Ezako atao tsotra mihitsy ny fagnazavagnan'le izy mba ho azotsika jiaby. Iny tompony ianao. Ka eto sandravana, tandremo io resaka sexe io. Tandremo. Tegna ataovy mihitsy zegny zavatra tsy hatongavanio amin'ny fiainanao. Ankoatrany hoe zavatra ara-dalàna amin'ny vadinao. Fa misy anetsika na dia efa mivavaka zao mbola io ny problème atsika. Efa maharegny toroteny isan'andro fa mbola agny ihany. Fantanao tsara fa io ny fomba indrindra ny occultisme rehetrarehetra. Ny légion occulte zany tia manao resaka service occulte, regny dia io ny tegna zavatra m'intéressé anazy. Ny fiarahamonina misy antsika amin'izao dia fiarahamonina sexolatra. Io foana ny raha tiana aseho. Magnano publication na ravitra raiky dia efa vodim-biavy ataoko eo. Ranomagnitra zany, viavy mibolaka ataoko eo. Tsy resaka zany foana ny mila publier. Raha vao tsisy ani dia tsy malaza. Artiste na tsara feo be karakory ka tsisy olo nibolaka ty fa tsisy mizaha edy. Ia. Le mipalapala le magnitsika be magnanio andregny. Oh la e. Tonga dia raikitra mihitsy tonga dia hatramina zaza. Da raha hitasy mena. Satria hitasy mena magnetsiketsika raha io. Dia tian'olo. Anao na mahay mihira karakory anao tsisy raha nihetsiketsika teo. Tsy mahay. Zany agnaranao, tsy mahay. Tompony hitanao. Mitebaka anankiray afahany devoly mangalatra an'io. Amin'ny Romanina 5:12 aloha vakitsika vetivety. Romanina 5:12. Mbola ao ve ny Romanina anao? Romanina 5:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany dia tahaka ny nidiran'io tamin'olona iray ho amin'izao tontolo izao. Ary ny ota no nidirany fahafatesana ka nahatrasan'ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Io zany rehefa misy amin'izao andro iainantsika zao le antsoina hoe esprit des eaux, hoe fanany rano. Fanany rano. Misy lehilahy mitondra ny fanany rano io. Ary misy vehivavy mitondra ny fanana rano io. Io anefa tsy hitanao hoe vao mangoroka lehilahy raiky anao na mangoroka viavy raiky dia mahita hoe rano. Tsisy an'izany. Fa fanahy le izy. Raha vao anao zany tafiaraka amin'olo manana ny fanahy io, manomboka eo zay raha jiaby ataonao tsisy raha manjary. Na fitadiavam-bola io, na fianarana io, na asa mandrara io. Dia rehefa lasa be da be ny olona simba fiaina. Tsy mahazo ankiloha mihitsy. Tsy mahita mamiratra mihitsy amin'ny fiainany. Avy amin'ny aralina zavatra ohatran'izany. Ary matetika ny olona manana ny fanana rano io, presque lehilahy bogosy amin'ilay itiavanao anazy. Presque vehivavy tsara tarehy. Isaka mahita anazy ianao tianjengy fo. Regny anefa ny tegna misy an'ilay izy. Ary ndana jerena fa ny olona manana fanana rano tia sexe. Remarqueur raha volaniko anao zany. Io ny ray matomatesany io. Ary tegna miataky mihitsy. Ny olo manana fanana rano tsy sarotro zingue. Tous les femmes faciles et les filles faciles ont toujours de l'esprit des eaux. Non? Il faut faire attention, oui, avec les femmes faciles et les filles faciles.
Anao gaga fa izy manana valeur anazy. Anao mahita anazy ohatra hoe tsara tarehy be. Vao nataonao nanganizy fa pare. Mieritreretanao e. Mitodika amintsika lehilahy rehetrarehetra za. Mitodika aminareo vehivavy. Ao ny teboka matetika maharava fiainan'olo maro. Ino nefa ny zavatra hita amin'izao, vao mademoiselle hely fotsiny defa tangitangatrika kely defa tiarakaraka amin'olo. Mba hainao i olo niarahanao igny. Mba fantanao igny lehilahy zay nikôty anao igny, lehilahy manakory izy, taiza dolo tany nombany. Nisy fotoagna moa zay tagny amin'ny faritany tagny nisakafo amina restaurant anankiray, nagnazava le tompona restaurant. Fa matetika ozy pasteur aminay aketo, misy olo izy avy agnaty ranomasigny misakafo aketo. Olo possible nisy lehilahy niaraka tamin'io, niaraka taminao koa. Dia zany zavatra zany no miparitaka eto amin'ity monde iainantsika ty, dia lasa feno ratsy manjary eto. Dia gaga amin'izay ianao fa mba magnano ihany ianao amina tady vola, mba miezaka ihany ianao mba magnano zavatra mba hampilamina fiainanao, fa tsy mety mivoatra anao. Satria misy fanahy tafiditra amin'ny fiainanao ao, zay mpanimba eto alina. Maheno ve tsika rehetrarehetra e? Engany mba hisokatra saigninao ny any mandregny ty. Alleluia. Tain'Andriamanitra ianao. Ka io zany mety tsy avy taminao, fa mety nisy zavatra nataona razambe, nataona ray aman-dreny. Mety nisy pacte nataony tagny. Io koa zany agnisan'ny manimba eto alina io. Zavatra nataona ray aman-dreny taloha tagny. Dia ny taranaka taty afara simba daholo. Tadio fa ny fahadisoan'ny ray aman-dreny rehetra dia takinany amin'ny zanany. Io anao varigna magnano fahadisoana amin'izao génération misy anao zao, ny fahadisoanao tompoko dia ho takinany amin'ny zanakao raha tsy mibebaka ianao. Indray zany mahatonga antsika reo mijaly, tsahirana, tsy mety mahita mangirana amin'ny fiainana dia vokatry ny fahadisoana izay nataony razambentsika. Zay ny ilagna an'ilay fanapahana ozona, zay le ilagna an'ilay fibebahana tompoko. Zao le izy. Fidiranao ny lanitra tsisy idiran'ny razambe zany. Tsisy idiran'ny ray aman-dreny, fa matetika ny fiainanao ito ambony tany, lasa misy fiantraikany ratsy vokatry ny fahadisoana izay nataony razambenao, nataony ray aman-dreninao. Tompony hitahy anao. Alleluia. Jereo ny arerany Joshua. Nisy fotoagna Joshua nasain'Andriamanitra aringany dolo ny Amalekita, ny Agagita, Sadosy ny misy firenena maromaro nasaina naringany, fa tsy naringany. Nisy nafinarinaritra anazy. Dia avy tamin'ireo firenena tsy naringany Joshua reo no nipoirany Goliata. Goliata efa maty, fa ny taranak'Israely nifanena tamina Goliata, vokatry ny hererany Joshua. Namoaka lehilahy mahery koa ny zanak'Israely, dia sizy efa Samson. Fa ity ndraiky koa zao izy Dalila. I Dalila dia olona nipoitra avy tamin'ny taranaka izay tsy nivonony Joshua. Nanana fiarana fanekena koa ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Davida mpanjaka. Fa nangalary ny Asdodita reo. Tao Asdoda nangalatra azy. Izy moa le Asdoda, io le firenena tsy naringany Joshua. Zay mahatonga anazy samy teny aminao, fa ny fahadisoany ray aman-dreny dia takinany amin'ny zanaka. Tainy tompo ianao. Ny zavatra hita rehefa ny efa taona maro taty aoriana, vao nadio ny zanak'Israely. Efa 8e génération. Vokatra zavatra natao tamin'ny alalana firaisina ranofo izay nataon'ny Joda. Tebaka magnaraka, ny ahafahan'olo mangalatra ny eto alanao, dia amin'ny alalan'ny fahadisoana izay nataonao manokana. Iraiky teo fahadisoana nataon'olo, nataon'ny razambe, nataon'ny ray aman-dreny. Fa ity indray tena propre erreur anao mihitsy. Mbola veriko ihany, indrindra fa ny resaka sexe. Io revagna varavarana izy io, zay afahana mangalatra raha jiaby agnatinao, afahana manimba ho avinao. Nandratsy rehefa ny miteraka fisaram-panambadiana rehetrarehetra dia io. Mahatonga zaza anankiray kamboty ny lozan'ny papa, ny lozan'ny mamany, dia io resaka sexe. Io daholo, na ny agnaty baiboly, na ny Tamatavy aketo, na ny Madagasikara, na ny ampitan-dranomasina, io daholo
fotony problema rehetrarehetra. Ka anao raha mba misy olona mba mampianatra, mba magnanatra, magnitsy, tandremo zany zany. Afabaraka. Zao moka anao zany tsy tratra dia zinao haiko mivony an'io. Zinao zay magnano double vankiriry amin'ny balance zay mitampolaka. Asa tana maro. Tsisy nahatratra nareo maloha dia zinao anao farany mahay bantsirol. Tsisy mahita nareo dia zinao nareo ny tegna milamina be mahay fikafika. Fa andro raiky mahatratra an'io. Satria tsara be raha volaniko zany. Afabaraka sady rava fiaina. Afabaraka. Ary igny le tanjony devoly igny le tegna tongava le anao le afabaraka igny. Le anao le rava fiaina igny le tiany mimoe mihitsy. Wow! Or, wala misy zazy tabataba ko. Igny le tiany. Le anao le afabaraka igny tegna tiany. Fa mody varimbariagny, tsy manino io fa arrivé izy. Atao fogna izy fa tsisy olana io. Tsisy mahatratra an'io izy. Tsisy mahita an'io. Za vao omaly mihitsy nisy olana tantara taminao hoe tena grave le izy pasteur ozy. Za hitanao keo tratra ozy. Tratra nagnino anao. Tsy haiko ndraiky ozy nazo anao ozy telefone keo tsara mba mipetrapetraka zany ozy. Za vao tampiasagna ozy napitiakako tambony latabatra ozy. Kaya ozy zegny ozy nisy message zegny tonga atao hoe bonne nuit chérie, je t'aime. Hitany vatiny ny raha io. Hitany vatiny. Dia mody tsotsotra le madame mba jerevy ihany le message nao fa misy amin'ny vola tonga ao Za ozy teny hoe mivola ninona indray velao ao. Mba jerevy ihany sady zavatra important ozy mody. Kaya zany raha efa vakiny madame. Ozy nga jusque andro ke tsy haiko ozy raha efa ranaiky eo ozy ndeso ambavako. Aroza zegny ozy voasainao ndesiko ambavako. Ilany nagnanarako ananjy ke zany mioverinao. Ndeso ambavako ny fô. Zay keo zao tsy fandria ndraiky ozy. Za ozy jusque matory androaligny dia ataoko ambony antsinika anake fogna tagnako ozy nga. Satria fa viseky ny domon'ny madama zay ozy take mihitsy ozy nokindreny. Tsaka le zegny. Bahitraretsy le zany le atmosfera agnatin'ny resaky. Akory misy la atao hoandry androaligny dia atao ke fogna tagnana zany. Dia fiainana vera karaha zany. Fiainana ve zany? Za ozy nga saky ny vonika izy pasteur nga. Magnino ozy saky vonino? Any amin'ile zavatra mihitsy ny tiany ko. Ozy nga. Igny ozy tsy mampiaigna anao tsara ika le. Or pasteur ozy nga. Anao mba natao anampy ndraiky ozy ohatrany vao manampitrotraka. Tsy manampitrotraka ao fa mba miova. Tsisy olo tsy nagnano fatosoana. Tsisy olo tsy nanota fa ozy baiboly vao nivakitsika teo hoe fa samy efa nanota izy rehetra. Fa misy fotoagna mba angalagna onon-draha amin'izay. Hoe sy topy eky ho antegna. Oka zay. Raha anao zany tsara mba namoaka an'izany mihitsy ny vavanao hoe oka zay dia miomana fa ho ratsy ny fiafaranao. Mahino ve tsika rehetrarehetra ny fahadisoanao manokana. Indrindra zao fa io resaka RS io. Io ny fomba aingana manimba hoavin'olona maro. Ao ny voleur d'étoile no miafina. Antiday be hoa izy fa anao mademoiselle kely io tsy avelany. Inona tsy agnambelany anao? Misy étoile tiany angalarina aminao. Izy melasa fogna fa anao mevorery. Anao lasa ny varotegna ny tsangana arabe fa izy me manana karena, me manana voninahitra, me tafita. Anao nifindra ambany volo satria trakatr'olo nisengy. Anao varoaka tampiasagna satria nagnano ratsy nanjara. Fa izy me lasa fo. Maheno venao? Aminao ndraiky atao sarotsireny koa zany. Vakio ny tantaran'ny Samson.
fa sex ny nandaraka ny fahasoavana tao anatiny. Ary nisy karazana mpimasy zay ndray andro afaka magnome fagnafody agnatina sakafo. Izy or zany misy olo zany tegna amosavigny amina sakafo. Asainy mitondra mofo le olo. Na asainy mitondra bonbon. Asainy mitondra de igny. Zay olo mihinagna an'igny. Tasy ny aza magnadigno daw. Ya. Vokiaka mandregno de fa mavadinao ke viavy mandiky. Yung tanianao ahoana. Raran'olo maventy amon tegna zao ko rarana rin to. Kaya zany efa tsy force ntsony fa avy tamin'ny alalan'ny sakafo zay nohaniny. Ka mba tandremo fitevitevina recomposé io. Ndosin-dala mihinagna composé ila. Composé na 10,000 fa mavoasokon-draha io. Ya. Za zay sakafo tonga andragnonay ao dia agnontaniako fô. Na madamo ko rin gaga avy tamin-jovo io sakafo akeo. Jovo anitondran'io. Fa magnino iny tonga akeo. Tegna sarotiny amindregny satria tsy raha hely karanjany raha magnandeha tomagnan'olo antegna e. Imagineo nge samos zany andeha andiviagnana anao samos. Tsy mora hafa. Godrogodro. Anao tegna tsy afeniko mihitsy zany ary matetika averimberiko eto. Zaho ako ang miarahana azy atao hanigny fa very andalana igny. Ariako faty. Sady mbola ataoko amin'ny anaran'i Jesosy koa magnary ananjy. Anarany voko zany toton'olo andalana agny miaraka amin'ny aran'olo. Tompony hitahanao. Tsy avongavonga zany fa fitandrema. Olo tsy tia la bonheur mitsangana kito alohanao kito za. Ya. Tsy rano vive mihitsy nandeha alako akito. Ya. Tsy raha hoany. Mila melo anao. Satria tsy fantanao fa matetika ny olona mavita magnano tsy manjary anao dia olona akaiky anao ihany. Ireo ihany no manana accès aminao ny olona akaiky anao. Zay olona milaza fa fianakavianao. Zay olona milaza fa fianakaviana akaikinareo mivady. Ireo ihany no manana accès aminao. Raha olona tsy fantatrany tsy hanana accès aminao mihitsy. Ka io zany na olona fantatra na olona tsy fantatra aza ekegna mihitsy erina ake ny volamiko anazy. Igny tompony ianao. Maro ravangan'olona rava fiainana no io resaka seksio. Misy olona miaraka aminao mba andeha hangalatra ny étoile anao fotsiny. Tanange remarqueo ho an'ny lehilahy maditra jiaby. Tandrigneso tsara raha volaniko teny. Remarqueo fa misy karazana vehivavy iarahanao io asakafo miaraka amin'ny olo ino mikorontana tokantragnonao. Na dia tsy hitany vadinao arandraha nataonao. Maheno ve anao tsisy magnano amen ry zalahy. Amen. Tsisy lehilahy maditra hoany amin'ny zionaka. Misy raha karan'izany io. Ohatran'izany koa nareo vehivavy reo. Na remarqueo fa misy qualité na relation nataonao tamin'olona quelque part tagny. Après n'igny nisy raha nikorontana tamin'ny fiainanao. Ohatra hoe vola efa tokony ho azo lasa tsy azo. Ny sasany ary moa lasa afakasa. Ny sasany ary varotro nataony fa tiagno toka daholo. Avy taiza ny lohavana RAS. Teboka magnaraka afahan'olo manimba anao dia ny akanjo anaovanao. Akanjo. Tandremo atsika mampanasanasa lamba olo eo. Mafantanao izy ny mpanasa lambanao. Mafantanao hoe taiza daholo ny tany tonga ny akanjo anaovanao io. Akanjo. Io akanjo anaovanao io. Satria riavana ny akanjo tsika no mirepresente atsika amin'ny tontolo ara-panahy. Io akanjo anaovanao io no mirepresente anao. Io zany misy fofonao io. Mahimbo elika anao, mahimboimbo an'igny koa io akanjo anaovanao io. Mantitra anao dia fa igny fofonanao ka zany dia ireny amin'ny akanjo. Raha tia mantitra anao zany dia igny foana fofoniny. Klebera zany. Ozy lolevako. Fofonina fotsiny igny akanjo io. Violette. Tsy haiko hoe izy anao. Igny akanjo igny. Tandremo ny akanjonao. Aza omegna olona io. Fa igny zany no mirepresente anao.
Ka raha tianao omegna olona igny ento ambavaka maloha. Vavao. Sady sasao madio tsara, fa afaka andravan'olo fiainagnanao io akanjo anaovanao io. Afaka andravan'olo. Anao zany tsy mafantatra fa hoe namenao zanak'anabavanao, namenao rahalahinao, namenao ijoga akanjonao, nefa tsy nivavahanao, afaka mosavian'olona anao igny. Misy olona afaka ataony mpamosavy lasa dala amin'ny alalan'ny akanjony. Akanjony fotsiny indesinareo tagny ambadika ta. Na io sarinao io koa raha afaka mosavian'olona anao io, sarinao io. Misy fomba famosavian'olona amizao atao agnaty tanty bazary sarin'ny olo. Isa kontsokontsagn'ny olo tanty bazary mivaralila olo amin'ny tany misy anazy. Sary. Eto motsika miresaka hoe akanjo. Raha tiagnome akanjo olona, vava. Na mialan'izegny sasa madio tsara. Satria matetika io akanjonsika io misy dignitsika aminazy io, misy atsembohana. Ka igny no mitondra ny identiténao. Ka azo simbana amin'ny alalan'ny dignitranao ny fiainanao. Ny fitafianao ihany koa dia mampiseho ny honneuranao na ny voninahitranao. Igny zany ny voninahitranao igny. Ka raha igny ndesigna amina toerana hafa, dia lasa simba n'le olona agny ny voninahitranao. Rehefa nimba ny Josefa ny ralahany, amin'izy le tantara nofo fogna, dia ino nalainjareo? Akanjony. Nalainjareo akanjony Josefa. Igny naterina tamin'ny papany amin'ny Genèse 28, 26. Amin'ny Genèse 28, 26, tantaran'ny Esau sy Jakoba. Genesis 28, 26. Nalainy Jakoba ndraiky akanjony Esau ndraiky nanaovany. Dia avy teo dia anao papany, dia nitandregnesan'ny papany, zany fofony zanako. Akanjo. Io nangalaran'ny Jakoba ny étoile-ny Esau. Ary ndana jerevo ny grand cérémonie rehetrarehetra. Na ino karazana fety na lanonana atao dia mitaky fitafiana, mitaky akanjo. Raha andeha hamonjy cérémonie na fanjakana ianao, tena misy critère na akanjo mety agny. Hamonjy mariage ianao, misy critère na akanjo mety agny. Satria ny akanjo zateo no mirepresente ny honneur ny olo anankiray. Iny tompona ianao. Misy toerana sasany zay tsy azonao aleha no ny akanjo zay anaovanao. Misy. Mariage zao tsy n'importe quel fitafiana no azo entina. Igny ianao miaraka mini jupe kely na mini short kely dia andeha hoe za monjy mariage. Mbola mavady ianao dia efa misy miteny ndananao mody madamo. Soloy akanjonao. Raha misy vahiny tonga aminao ka tsy mitondra akanjo avy tamin'ny tany misy anazy tagny nefa ijanona elaela aminareo, melo anao. Misy raha andeha ho ataony izy zay. Na fianakaviana akaiky arany agnarany. Fantany fa hijanona 2 semaines aminareo izy, akanjo anankiroa mba noentiny. Ianao nefa tsy hoe tsy maninona kifa zay misy fampizarana. Fampizarana. Fiainagnanao araiky fogna fa tsy manjary zaraigny. Vadinao araiky fogna koa fa tsy manjary zaraigny. Arovy tsala amin'ny anak'Andriamaso. Za zany tegna mampirisika ny zanaka ziona samby ho saro-piaro amin'ny vadiny daholo. Mahazo alalagna anareo avy agny. Ia. Fa tsy mateoko valera. Valera, io koa lasan'olo valera. Zany moa ko fomba fiteny amizao. Nareo mananeny tsy mateoko valera. Tsisy idirany valera. Raha tianao mbo tian'olo. Ia. Raha tiampody tiankaroko. Aloha arovantegna nintegna. Tsy manana maro amin'ino fa raiky io dia nananao azy. Ny ankoatran'izay ny fampirafesagny ny agnarany. Aloha zany nintegna protégegny tsara be. Tain'i Jesosy anenao. Akanjo. Raha tsara fagnahy ianao ndana vidianao akanjo vaovao izy. Fa azekegna ny olona rehetra ifanakalo akanjo aminao. Ary raha anao zay magnonofy mitanjaka hoe tsy magnatao akanjo, ratsy be e. Nagnonofy mibolaka hono. Na koa hoe nisy naka ny akanjonao, dia midika fa misy mangalatra ny koronanao zay agny ho agny.
Le aveniranao mihitsy izy misy manimba io. Nang nofy ianao zany nibolaka be ndraiky mitanjaka be ianao dia tsisy mahita ony fa ianao rery ny mahita anao mitanjaka. Tsy nofo normal tompoko ny nofo mitanjaka. Maheno ve tsika rehetrarehetra? Ary nizanizy ianao efa nofo mitanjaka ho averina normal ny fiainanao. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy sisy afaka mangalatra ny koronanao. Didiko averina aminao amin'ny anaran'i Jesosy zany. Alleluia. Amen. Amen. Zay le izy revagna samy maka lesson. Raha ianao zany nagnonofia dia zay ny dikany. Mila mail koa zany raha misy nagnety ny volonao. Hoe nisy nagnonofy ianao dia netezan'olo volonao. Ratsy be zany. Matetika izy regny dia angalaran'olo an'le étoile. Vintagnanao mihitsy zany izy alaina igny. Izy rehefa fampirenigny nofo nisy nagnety volo, nisy nandrandram-bolo, misy olo magnonofo mandeha coiffure ndraiky. Ireny tompo tsy zavatra mandehandeha ho azy. Raha hoe nofo no nahitanao an'le izy, fa misy animba zay le fiainanao. Teboka magnaraka ahafahan'olona manimba ny étoile-n'olo anankiray dia ny fandehanana agny amina mpimasy na ny mpanao ody ratsy. Raha anao zany efa nandeha tamina mpimasy na namonjy an'ireny toerana misy mpanao fanafody regny, mila mibebaka ianao fa nampiegna ny andro iaignanao anao zay, na dia tsy fantanao ary. Amin'ny fotoanan'olona anankiray tsy manompo an'Andriamanitra fa lasa nanompo sampy, dia nampiegna ny andro iaignany. Tsy haiko sa niaigna firy eky izy kany. Fa zay raha ny ara-Baiboly no vakiana. Iny Jesosy ianao. Mampiegna ny andro iaignany. Ao amin'ny Deutéronomia 18:10 misy an'izay. Ny mpimasy tompoko, tsy tianao zany. Fa mangalatra zavatra ao aminao izy zay. Le zavatra tsara aminao no alainy. Dia faites attention raha anao tomtomin'olona hoe ndokoro za mbo atery rô, andeha hamonjy mpimasy rô. Ok za mbo atery andeha hamonjy tromba. Tsy andeha agnatitra ananjy ianao amizigny fa anao izy tena mosavigny. Azonao? Satria izy zany mety halany ianao, mety mifaninanina aminazy an-tanàna io. Dia niteneniny tagny amin'le mpimasy. Izy le mpimasy ataovy tonga aty izy. Dia tambatambaziny amizay anao ndesy ninana composé. Nividianany glasy tamin'ny Abdalawady. Dia tsika moa dia vakenga misy tanomboantsika zay. Agnontany tsara be, aiza le tanomba. Tana jereo fa ny raha tsy mety ataon'ireo mpimasy reo, raha vao hiditra amin'ny toerana misy anazy ianao, asaina alagna kiraronao. Asaina alagna kapanao. Igny faladianao magnitsaka n'igny toerana igny tompo dia connecté amin'le fanahy ianao. Ary manomboka eo azony contrôlegna tanteraka ny fiainanao. Maheno ve nareo? Zany dikan'le hoe alagna kapa, alagna kiraro raha vao hiditra amin'le toerana. Mba ahafahana amin'ny contrôle anao. Ary amin'igny minitra seconde igny connecté amin'le moasinazy ianao. Ka misy olona tsy ahoana ianao tomony, ndoki za mba atero ndo raha za mba atero ary ananary. Tsy andeha agnatitra anazy ianao fa anao nandeha hodolaviny agny. Ka raha amina toerana karandraigny azy mamagneky atery. Raha mba asaina atery à Paris ndraiky anao, iao ante. Aseo feny billet d'avion anao. Raha mba asaina atery andeha restaurant, zavatra hafa zay. Fa andeha asaina atery andeha hamonjy mpimasy, famosaviana anao ny dikany. Mazava am'izay. Asakasaka le mbola andeha koa. Ary mila manao délivrance ianao raha efa nandeha tamin'ireny mpimasy regny. Dia rehefa ny olona mankagny amina mpanandro matetika magnala kapa. Sady kasiny vatananao. Kasiny. Na kasiny lohanao, tagnanao, tsy maintsy mikasika anao regny raha vao anao mandeha amin'ireny. Matetika moa regny olo te hiteraka monjy mpimasy regny, agny amin'le fivavinana ny filahiny mihitsy ny kasiny le mpimasy. Dia magneky tokoatra ary le vanaka isany. Matoy izy zay natao hoe partie intime zany, tsy tokony olo jiaby makasikasika azy. Antiday be tsy mahandro iny nasianao nikasika anao. Dia tsy mamandeha kory netretranao hoe teraka miaraka le. Teraka anao niny. Mivolambola fahatany iha. Fa iny Jesosy ianao. Io fototra anao, satria amin'iny fotoana iny zany tanao tsika le magnitsaka an'le toerana, ka raha ataonao koa izao magnitsaka n'ity fiangonana ty. Io tongotra tsika io moa ko revana natsoina hoe fototry ny fiainatsika. Io tongotra tsika io natao hoe fototry ny fiainatsika.
Hain'Andriamanitra ianao. Amin'ny fotoana ianao zany magnitsaka toerana anankiray, dia ny fototra anao mihitsy ny najoronao teo. Raha tonga am-piangonana ianao, ny fototry ny fiainanao mihitsy ny najoronao teo am-piangonana. Ka amin'iny fotoana iny zany maka zavatra ao aminao le mpimasy. Ary tongotra anao io ny fototry ny fijoronao. Ino andehananao, ino androsonao. Zany hoe misy zavatra amin'ny tongotra antsika io raha lasena bavy. Bakio ny tantaran'i Mosesy. Rehefa niona tamin'ile roy memy Mosesy, Deus Andriamanitra mantsy anazy hoe esory amin'ny tongotra ao ny kapanao, fa tany masina ny diavinao. Misy ravana vehivavy magnatona mpimasy dia magneky kasina mpimasy. Tamin'ny fotoana iny tsy nikasina fotsiny ianao fa voamainao namosaviny. Mila manao délivrance ianao raha efa nikasina mpimasy ny vatanao. Ohatsy, aza mamengamegnatra anao zany fa manafaka anao zany. Magnatonga mpanompon'Andriamanitra ho atao délivrance. Ainy tompo ianao. Dia tandremo koa regny olona tia mangoroka ny lohany zanakanao regny. Misy olona isaky mahita zanakanao dia amin'ny andro misy raha sotomony amin'igny raha olona ratsy fagnahy. Tsy olo jiaby magnano an'izany fa misy olona zany dia efa zay mihitsy ny azy. Dia jerevanao iny zaza igny avy eo lasa bady, lasa maditra, lasa ratsy fiafara après n'le fisafosafony ny lohany sy ny nangoroany an'le izy. Tsy midika akory zany hoe rehefa olo te manafosafo loha dia mpimasy ndraiky, sao dia anao gn'endrikendrik'olo ndraiky. Fa fahalalana tsotro zao mba partageko le izy dia anjaratsika misemefie amin'ny zanakatsika. Amen. Amen. Zay le izy ravagna. Farany amarana antsika anazy, io seza ipetrahana io koa tandremo. Aza tia mipetrapetraka n'importe où. Fa misy olo mamosavy anao amin'ny alalan'ny seza. Seza. Petrapetraho izy. Raha voazavatra zay mahamelomelo dia faza idira. Matetika antsika io na tsy mpivavaka be raha fa itenenan'Andriamanitra. Misy ravitra ohatrany hoe men'olo hanina anao ohatrany tsy te hihinana an'le hanina zany dia faza mihinana amin'igny fotoana igny. Misy fotoana anao mpandrosoan'olo an-tragno dia ohatrany hoe tsy te hipetraka mihitsy ianao dia faza mipetraka. Ary tiany zavatra anankiray tena fadio, aza mba havela olo jiaby mamody varavarana anao. Da na remarke fa misy karazana vahiny miditra an-tragnonao amody ny varavarana iny mamaika anazy. Na izy te amody, na izy te hanokatra. Aloha mba sokasokafana kely izy mba hidirany rivotra. Zona vahiny ve manokatra varavarana? Zona vahiny ve magnidy varavarana? Fa matoa izy volontaire mihitsy hanokatra varavarana, agnidy ny fiainanao. Dia tadidizy efa le fiainanao izy tiany amosavigny. Dia hipositsika io aza vela tagnan'olo jiaby mikarokarongan'io. Fa misy olo mamosavy anao amin'ny alalan'ny fampidirany tagnany tao anaty posinao. Misy olo manimba anao amin'ny alalan'ny fandraisany poketranao. Ny poketranao ataovy zavatra fady. Na izy lalaovany zanakanao rehefa tsy fidiny. Misy ny sasany moa tonga dia fantatra mihitsy matoa zay ny poketrany lalaovin-jaza. Tsisy raha izy zay. Raha vao misy raha izy, ty poketrako takey. Tsy azo petrapetra poketrany. Fa vao tsisy raha mba magnatoro zany le zoko. Mama, poketranao ane talaovany kiloty dia tsy magnino. Satria tsisy vola. Tandremo ravagna zavatra sana amin'izany. Hatramin'ny fandraisan-tagnan'io. Misy olona te handray tagnanao fo. Ary lamodina gona vahizy moa rehefa le mandray tagnana viavy dia karaha tigna ily karan'izao zay amin'ny fela-tagnany viavy. Dia maregna an'igny viavy. Mba afantanao ino raha nikitiny izy. Iny tompony ianao. Matoa zany olo rehefa magnanognano geste fahafa regny misy raha tsy manjary agnaty saigniny ao. Ny tsika olo efa hitatsika magnano raha fahafa amintsika vao may ataotsika mehera mindraky. Vao mainao tratrany. Rehefa vanaovan'olo geste fahafa tonga dia mivavaha manaova délivrance. Rehefa magnanofonofo zavatra fahafa tonga dia mivavaha manaova délivrance. Fa zandrasana après 3 jours na 4 jours. Fa eo mivavaha. Satria manana herin'Andriamanitra afaka mandresy an'io ianao. Atoroko anao zany teknika zany mba tsy voafitaka ianao. Ary zay ny atao hoe combat spirituel. Alléluia. Amen. Io volonao io ihany koa araka le fandraisako teo dia mirepresente ny voninahitranao io. Jereo Samson vao netezana ny volony dia vita ny momba anazy.
ka tandremo rehefa magnonofo misy miety ny volonao. Ary ny loha no mitondra ny couronne. Ka raha io no misy mikitika, dia misy olona tia hanimba zay le fiainany. Ary androany za hanapaka anao. Indrindra ho anao zay nasiany olona fagnafody, didiko afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Nataiza amin'ny savian'olona anao, manafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy androany. Zay zavatra nangalariny devoly tao amin'ny fiainanao, didiko averina amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mino an'izany manao vamenina mafy. Ho averina amin'ny laony ny fiainanao. Ho averina amin'ny laony ny ara-bolanao. Ho averina amin'ny laony ny tokantranonao. Ho averina amin'ny laony ny fahasalamanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Zay mino an'izany manao vamenina mafy. Manao vamenina mafy. Manao vamenina mafy. Amen. Anapaka anao amin'izay famosaviana zay za androany maraina. Tandremo ihany koa rehefa ny fametran-tagnana fa mamindra fiainana izy io. Na ny olona mikitikitika randranganao tandremo. Halleluja. Tompany hiasa amin'ny fiainanao manomboka androany. Tsangana moramora ianao amin'ny toerana misy ianao eny fa hivavaksika. Mino ianao fa ity fotoanandroany ity tegna ho isy fanafahana lehibe mihitsy ho ataon'Andriamanitra aminao. Ho isy fanafahana lehibe mihitsy ho tanterahany Jesosy aminao. Ho isy fanafahana lehibe mihitsy ho ataon'ny fanamasina. Manomboka Petro amin'ny lohanao ny tananao fa hivavaksika. Ho anareo zay manaraka ny direkta Petro amin'ny lohanareo koa ny tananareo. Fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy ny joroko eto. Miantso ny fahasoavan'Andriamanitra satria nomenao fahasoavana hanafaka. Tapako ny ozona rehetra zay nataon'olona tamin'io lehilahy io. Tanako ny asan'ny demôny amin'ny vehivavy io. Zao dia zao miara ny fanany famosaviana. Miara ny anatina ho an'ny aretina. Miara ny anatina ho an'ny tsy fahombiazana. Tsy mahazo verina tsony. Tononoko ny herin'ny rano Jesosy manomboka nadio anao. Raisy ny fanadiovana amin'ny rano Jesosy amin'izao fotoan'izao. Averina amin'ny laony ny fiainanao. Averina amin'ny laony ny hoavinao. Averina amin'ny laony ny fiainam-pitiavanao. Averina amin'ny laony ny destinenao. Ny étoile nangalariny devoly averina aminao. Ary zay ny volony didiko irehetra indray. Ary ho tsara lavitra ny firetany. Raisa ny fahasoavana zany androany maraina. Tsy manan-kery aminao tsony fa ny famosaviana fa afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndao hiaraka hisaotra ny tompontsika. Saotra tompo. Saotra fanamasina fananafaka anay ianao. Saotra fanampandrenisinao ny sofinay fa mbola misy azo antenaina ny fiainanay. Saotra fanatoronao sekret zay amerenana ny étoile rehetra atao fiainanay. Nampafantarinao anay ny tsy tokony ataonay. Me hoe raha zay tompo mafanay tsy rara avy hitandrina na amin'ireo zavatra nambaranao reo. Misaotra tompo. Tompo matoky fa mialoka aminay ny tanàna no madotetena tebi ni fu kinabuku bisa amani Saudara tumpo, saudara panamasna ni pahasoavanao, saudara ny fitahinao, saudara tompony amin'ny famerenana amin'ny laony ny fiainany rehetra zanak'Andriamanitra iretra. Tsy ho resy itsony ianao manomboka androany. Ho mpandresy ianao ary manoatra anao ny mpandresy. Tsy ajoro anao tsony ny fahavalo. Manao ny nahery sy fahasoavana manaraka anao manomboka androany. Tsy hahatonga ny Satana tsy hakitika ianao mandrakizay. Manomboka ho tsamba ny mason'ny Satana. Tsy hahitanao itsony. Ary tsy hananakisay aminao itsony ny asany maiziny. Fa mpandresy tanteraka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tia tanana mafitsika ao an'Andriamanitra mahazo toerana. Amen. Utahin'ny tompony ny fiainanao. Zadigno raha riva zay amin'ny 3 ora tolakandro
fa ho isy fotoana ngezabe vavaka zay ho ataontsika ny amin'ny fiainanao. Ary tadio fa na ianao io ara dia namboarin'Andriamanitra tamina tany. Iznareo? Dia zay secret zay no atorokanao raha rivo. Hoe inona moa ny zava-miafina ny amin'io resaka tany io. Tainy tompo ane ny fiainanao. Zay no hoe lafa andao mba hiaraka ankasitraka an'Andriamanitra sika ny amin'izay zavatra tsapanao fa niraisinao teto androany. Anao fanatitra mihitsy ny tsodrano zay azonao. Anao fanatitra ny teny zay nyrenesin'ny sofinao. Anao fanatitra ny fotoanandroany fa hitondra vokatra tsara ho anao zany. Raiso am-pelantagnanao ary ny fanatitra fa hivavaksika. Tompo ankehitriny dia mankalaza anao zahay. Misotrany mbola ahafahanay indray mivory teto. Misotrany mbola ahafahanay mamafy amin'ity takariva ity, maraina ity. Io tompo ny fisaorana zay atolotray, ny fanatitra zay afafinay. Horakofana amin'ny rano Jesosy zany. Tonga dia mba tatazina lizy a. Manaraka jibs. Ziona fraisana. Ziona fraisana. Ziona fraisana. Ziona fraisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona fraisana Ambolomadenika. Alatsinainy, maraina vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany. Talata sy lahady délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina. Fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany. Zoma, fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Naty maraina valoraka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, 10 ora hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava 5 ora hariva. Fiangonana Ziona fraisana 0 m 69. Manaraka antsika ny fahasoavany Ziona fraisana. Ziona fraisana Madagascar. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona fraisana Madagascar.